Ny efatra amin'ny dimampolo isanjaton'ny tanora mahita asa dia saika mirona amin'ny sehatr'asa tsy manaraka ny lalàna na tsy mifanaraka amin'ny fahaizany manaony. Avokoa ilaina araka izany ny manohana ireo tanora ireo mba ahafahany miroso amin'ny sehatra ny asa ara-dalàna, mahavelona ary tsara fidiram-bola nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika an'izay moa Andriamatoa Razana Zatovy Prospera tompona andraikitra avy ao anivon'ny Ministere mponina sy ny raharaha sosialy. Zavatra ataonay izany dia voalohany indrindra araka ny fanlazainy teo hoe ny anjara toerandreo le ankizy ny anatra nefa tsy navita fianarana na nefa navita fianarana ihany koa nefany rehefa mitady asa araka ny lazainy teo dia 53-54% ny ankizy mitady asa dia lasa any amin'ny fambolena fiompiana pesa zany hoe any amin'ny informel no zany dia manana diditsika manetaka ny informel itovy tanteraka zoa amin'ny formel inona moa le zo misy ny droit humain misy ny droit sociaux dia tokony azo rehetrarehetra daholo zany ny secteur informel rehetra. Zavatra ataonay zany dia zao mandeha niveau primaire secondaire ary tertiaire. Ny tertiaire moa dia hoe fantatritsika le secteur de service ka ao zany le ankizy nianatra fa ohatra hoe avanana amin'ny informatika mena avanana amin'ny varotra dia atao avanana amin'ny fampianarana éducation teny frantsay teny anglisy ohatran'izany dia atao dia ao koa moa ny hoe amin'ny secteur secondaire zay fantatra tsara fa misy ny éducation sisisy ary ny secteur primaire moa zao rehefa misy ny regroupement social à caractère social culturel économique dia alefany zany ny tanjony zany dia hoe fomba anankiray azahoana manao ny équilibre de salaire mametraka ny salaire viable eto amin'ny tany sy ny firenena ny fanaovana ny informel en secteur formel manana retraite izy nahoana ny mpiasa-panjakana na manana retraite ka mpiasa tena ny tsy azo o zao sika sambo miala misy mpivarotra ao amin'ny pavillon Analakely dia tsy mba azony retraite iny ve izy ary zay indrindra tsy maintsy ararotana sy fotoana tsy miverina tsony io zay anaovana ny réinsertion sociale ary io dia fa tena lazainay zany hoe ny olona vulnérable efa misy fampianarana mandalo ankarefa efa misy ny fandefasana azy any sita andrano feno sud efa misy zany fandaminana fa tsy tokony isy tsony zany elanela karama be loatra zany tokony isy ny hoe apetraka amialoha ny salaire viable salaire réel ka rehefa miakatra ny inflation dia tokony daholo be no miakatra an'iny fa tsy hoe zay avanana amin'ny fitakina mahazo ary zay no mahatonga anao hoe ataka ny meheran-tany misy ny fond social de consommation anaovana équilibre amin'ny pouvoir d'achat na izy formel na izy informel fa zay no mahatonga anay hoe vahaolana amin'izao fotoana zao ny fanaovana intégration du secteur informel en secteur formel ary gaga angambanareo fa miresaka an'io daholo zany tontolo économique politique eto amin'ny firenena mikasika an'io ary anisany mamakilay an'izany tolona zany Ministere mponina sy ny raharaha sosialy.